taorina ny fandaniana ny tatitra vonjomaika navoakan'ireo mpizaika teny amin'ny CCI Vatimo tavitra indrindra ao anatin'ny fiaonam-be tamin'ny fampihavana pirenena namoaka ny fanambarana avy hatrany ny folakandro teo ny birao ny antenimera-pirenena manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ny antenimera-pirenena izay manohatra tanteraka ny fandravana amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ireo androm-panjakana republikana ratsika indray ny momba an'izay. Ny solombavam-bahoaka dia resy lahatra hatramin'ny voalohany ny amin'ny tena ilana tokoa ny fampihavana pirenena ary manohana ny ezaka rehetra irosoana ho amin'izany koa dia manolotra ny fiarabana feno ho amin'ireo izay nitotona fotsy sy nahandro nahamasaka an'izao dingana lehibe izao. Faharoa, mametraka ny ahiahiny sy ny tsy fakasitrahany ny tsy mba niantsona ny solombavam-bahoaka hanatrika sy handray anjara feno amin'izao fiaonam-be ho fampihavana pirenena izao. Ankoatra ny filoham-pirenena dia ny solombavam-bahoaka ihany n'olona nofidin'ny vahoaka isolotena azy tamin'ny alalan'ny fifidianana malalaka, mangarahara ary ny akeniny rehetra. Fahatelo, sarotra ny ho resy lahatra fa ireo olona no tendrena dia hahasolotena samy irery ny vahoaka avy any amin'ny faritra ny aviany avy. Fahaefatra, ny fironan'ny fehenkevitra vonjimaika mankany amin'ny fandravana amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo androm-panjakana voaorona avy amin'ny fifidianana tato amin'ny republika fahaefatra dia midika avy hatrany ho fiverenana indray amin'ny tetezamita. Fahadimy, ho anay solombavam-bahoaka dia fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy izay nifidy tamin'ny fomba demokratika izany. Fahaenina, manohana ny ezaka rehetra hanohizana ny fametrahana ny rafi-panjakana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Fahafito, mampahery hatrany ny filoham-pirenena mba hikiry amin'ny asa fampandrosoana ny firenena iombonana mba handreseny ny vahoaka malagasy ny fahantrana. Fehiny antitranterina fa ny solombavam-bahoaka dia vonona hatrany handray ny andraikitry tandrify azy eo amin'ny ezaka rehetra ho amin'ny fampihavana pirenena sy fampiresakiana ny malagasy. Natao teto Antananarivo androany faharoa ny volana May 2024.